Faly miarabanareo tonga soa amin'izao fandaharana avy aty amin'ny foiben'ny Vavolombelon'ny Jehovah eto Madagasikara zao. Tena azo antoka fa ampahery antsika ny zavatra nomaniny ho antsika androany. Mba ho fanombohana dia andao sika iredona amin'ny fo manontolo ny hira fa 320. Nalaina avy ao amin'ny Korintianina voalohany 4:4 andiny fa 3:30 le hira ary mitondra ny lohateny hoe ekeo foany ny fahefany Jehovah. Hira fa 320. Manomboka amin'ity herinandro ity ny famakiantsika ny bokin'ny Nomery. Inona no hitantsika ao? Miresaka io boky io fa zava-dehibe ny fankatoavana ny Jehovah sy ny fanajany ny solotenany. Ho hitantsika androany ny lesona azo ianarana avy amin'ireo toko 2 voalohany ao amin'io boky io. Dia avy eo isika andinika ny fomba andaminana ny fitorian'ny Vavolombelon'ny Jehovah amin'ny olona rehetra, indrindra fa amin'ireo miteny vahiny. Fa andao aloha isika zao hiaino ny rahalahy Samuel laja ionjatiny izay ampiseho amintsika ny vatosoa ara-panahy izay azontsika trandrahana amin'ny famakian'ny Baiboly amin'ity herinandro ity. Mandroso rahalahy Samuel. Namaky ny bokin'ny Nomery toko voalohany sy toko faharoa tamin'ity herinandro ity. Inona avy ireo vatosoa ara-panahy azontsika trandrahana avy eo amin'ireo toko anankiroa ireo? Andaontsika hijery anankitelo. Voalohany, iresakantsika mahakasika ny hoe tamin'ny andro taloha ny olona dia efa nanao fanasam-bahoaka mitovy amin'izao andro izao ihany. Fa inona ny antony nanaovana an'izany? Faharoa indray tsika hijery hoe ahoana ny fomba tokony hitondrantsika ny namantsika? Ary farany, hijeritsika ny hoe nahoana ny mahasoa ny mankatò sy manaiky foana rehefa sain'i Jehovah manao fantsiana na fiovantsika eo amin'ny fiainantsika. Ndao jerentsika ara ilay voalohany. Nanao fanasam-bahoaka ny olona tamin'ny andro fahiny, fa inona ny antony ilana an'izany? Afaka mahita ny valin'izany tsika rehefa mamaky ny Nomery toko voalohany andinin'ny 2 sy 13. Nomery toko voalohany andinin'ny 2 sy 13 dia andao vakiantsika io andiny teny io. Isao ny vahoaka manontolo dia ny zanak'Israely araka ny fianakaviany avy, araka ny fianakaviam-be avy amin'ireo rainy, araka ny lisitra ny anaran'ny lahy rehetra dia ny vatan-dehilahy tsirairay izay 20 taona no miakatra, eny, izay rehetra azo alefa ao amin'ny tafika eo amin'ny Israely. Hanoratra ny anaran'izy ireo araka ny tafiny avy ianao sy Arona.
Hitantsika avy amin'ilay andiny teny eto fa nodidiany Jehovah i Mosesy sy Arona mba hanisan'ny vahoaka manontolo. Fa inona no antony nilanan'izany? Hitantsika eo amin'ny andinin'ny 7 mivalan'ilay izy. Miresaka ilay andininy hoe natao ilay fanisana mba hamatarana izay rehetra azo alefa ao amin'ny tafika eo amin'ny Israely. Izany hoe natao izany io fanisam-bahoaka io mba hahafantarana hoe izavy ny lehilahy mahafeno fepetra hameno an'ilay tafika ny Israely. Fa tsy izany ihany ny zavatra lasa fantatra rehefa natao ilay fanisam-bahoaka. Fantatritsika tsara fa tamin'ny andro taloha dia nisy ilay fanompoana tao amin'ny toerana masina dia ny Levita ihany no mahafeno fepetra na ny fokon'ny Levy hanompo tao amin'ny toerana masina io. Dia rehefa natao ilay fanisam-bahoaka dia nanjary lasa fantatra izany hoe izavy ny Levita teo amin'ilay vahoaka. Ary rehefa mijery toko hafa amin'ny Baiboly moa tsika dia mahita koa hoe nanao fanisam-bahoaka koa ny olona fahiny mba hamatarana hoe izavy ny tokony handohetra. Ndao jerentsika indray ilay vatosoa ara-panahy faharoa. Ilay fanontaniana teo dia hoe ahoana no fomba tokony hitondrantsika ny namantsika. Afaka mahita ny valin'izany indray tsika rehefa mamaky ny nomery toko voalohany dia ny andinin'ny 10 sy 110. Nomery toko voalohany andinin'ny 10 sy 110. Dia izao ny resahan'ilay andininy eo. Tendreo ny Levita mba hindraikitra ny tranolay misy ny tenin'ny Vavolombelona mba amin'ny fitaovana rehetra sy ny zavadrehetra miaraka amin'izy io. Izy ireo no hitondra ny tranolay sy ny fitaovana rehetra ao, ary izy ireo no hanompo ao. Ary manodidina ny tranolay ny tobiany. Isaky ny hifindra ny tranolay dia handrava azy ny Levita. Isaky ny hitoby ny tranolay dia hanangana azy ny Levita. Ho vonoina ho faty izay olon-kafa manatony eo. Le andininy indray eto miresaka mahakasika ny hoe didy na fitsipika nomen'i Jehovah ny Mosesy ho an'ireo Levita ny amin'ny fomba hikarakarana ny fitaovana sy ny zavadrehetra tao amin'ny tranolay. Dia mariantsika teo amin'ilay didy nomen'i Jehovah ny zareo eo amin'ilay andininy 110 fa izay olona tsy nankatohan'ilay izy dia novonoina ho faty mihitsy. Dia izao ny fanontaniana tsara saintsaintsika. Raha zavatra tsy mananaina arany na hasarotiny an'i Jehovah ny karakarainy tsara ohatran'izany maika moa fa ny olona anankiray izay nofidiany tsy mivadika aminy ary nofidiany tamin'ny ran'i Jesosy zanany. Azo antoka raha izany hoe mandinika tsara ny fomba hitondrantsika ny namantsika ihany koa izany i Jehovah. Fantany tsara ny zavatra ataontsika sy ny teny tsirairay alohan'ny vavantsika. Fantany ohatra hoe hita amin'ny ataontsika sy ny teny lazaintsika ve fa tsy tsara fanahy amin'ny namantsika isika. Matokia koa anefa fa voamariny rehefa tsara fanahy tsika, mamela heloka, mamindra fo ary mahay mandray vahiny. Ndao jerentsika indray ilay fahatelo farany. Nahoana no mahasoa ny manaiky sy mankatoa foana rehefa sain'i Jehovah manao fanovana na fanitsinitsika eo amin'ny fiainantsika. Afaka mahita ny valin'izany indray tsika rehefa mandinika ny nomery toko faharoa. Rehefa mijery an'io nomery toko faharoa io tsika dia fantatritsika tsara moa fa ny Israelita tamin'ny andron'ny Mosesy dia nisy atapitrisany. Dia rehefa mamaky an'ilay toko faharoa tsika mahita fa nalamina tsara ry zareo. Natokana izany isaka ny foko misy ny tsirairay dia avy eo ilay foko indray nozaraina ho andihany anankiefatra. Izany hoe misy foko anankitelo ao amin'ny andihany anankiray. Dia rehefa mamaky an'ilay andinitsika dia mahita hoe nomena fitsipika mazava ry zareo hoe rehefa handeha na tonga eo amin'ny toerana anankiray dia iza ny mandeha voalohany, iza ny mandeha faharoa, iza ny mandeha fahatelo ary iza ny mandeha farany. Ary raha mamaky toko hafa ao amin'ny boky nomery tsika dia mahita mihitsy aza hoe nisy tropetra nitsofina mba hamatarana hoe iza ilay tokony mandeha izao. Fa eritrereto ange hoe anisan'ilay atokony mandeha farany ianao. Mety manontany tena ihany ianao hoe roviana raha vao mba ho anjaranay. Miara-maino an'ilay feo daholo mantsy ilay atokony anankiefatra fa izay voatendry mandeha voalohany ihany aloha ny tokony handeha. Rehefa maneno voalohany ilay izy dia ianao izany tsy maintsy miandry ny anjaranao. Mety ho tsy mora ny nanaiky sy nankatohany izany. Fa ahoana nefa ny toe-tsain'ireo zanak'Israely ireo? Ndao jerentsika ny nomery toko faharoa andininy 430 dia mario ilay toe-tsaina tsara nananany zareo. Nomery toko faharoa andininy 430 dia izao ny resahan'ilay andininy eto hoe dia nanao arak'izay rehetra nandidian'i Jehovah ny Mosesy ny zanak'Israely. Toy izany no nitobian'izy ireo araka ny fizarana nisy azy avy, ary toy izany koa ny aingany niaraka tamin'ny fianakaviany avy araka ny fianakaviam-be avy amin'ireo rainy.
Hitantsika eto amin'ilay 7:30 hoe nanao arak'izay rehetra nandidiny Jehovah ny Mosesy ilay zanak'Israely. Nankatoa zany ary zareo na dia mety tsy mora aza indraindray ny nanaraka an'ilay lamina napetraka. Mety tsy mora taminao koa angambany ny nanaiky ny fanovana sasany nasain'Andriamanitra nataonao. Angamba mety hoe ny sifanao sasany mety efa nahazatra be anao mihitsy taloha dia sarotra aminao ny hanaraka an'ilay fiovana vaovao asain'Andriamanitra ataonao. Dia inona no mety ho vokatra izany? Mety lasa tsy hanam-paharetana ianao dia mety ho tena sarotra aminao ny hanaiky an'ilay fiovana vaovao. Fa hitantsika avy amin'ilay toetsain'ny Israelita eto anefa fa hoe raha manao izay asain'i Jehovah ataonao ianao dia handray fitahiana. Tadidio fa nisy atapitrisany ilay vahoakan'i Israely fa notarihan'i Jehovah nefa ry zareo, nitari-dalana azy ireo Jehovah dia afaka namakivaky tany efitra ry zareo. I Jehovah Andriamanitra koa amin'izao fotoana izao te hitari-dalana antsika izy amin'ity tontolo anankiray izay tena mampidi-doza ity. Tiantsika ho akaiky anazy hanana finoana matanjaka. Andao ary tsika hanahaka ny toetsain'ireo Israely tamin'ny andron'i Mosesy dia vonona ny ankatoa foana. Andao ro fitiantsika levi-dehibe anankitelo ny anarantsika teto androany. Hitantsika eto ilay vatosoa ara-panahy voalohany hoe nanao fanosam-bahoaka ny olona tamin'ny andro fahiny mba hamantarana hoe izavy ny tokony andohetra, izavy ny lehilahy mahafeno fepetra ho lasa miaramila ary iza ihany koa ny mahafeno fepetra hanompo tao amin'ny toerana masina. Faharoa tsika ny resaka indray teo hoe tian'Andriamanitra raha hoentintsika amin'ny fomba tsara ny namantsika satria tena sarobidy aminy izy ireo satria nifidiny tamin'ny ran'i Jesosy zanany. Ary farany no resahantsika teo hoe ilaina ny manaiky sy mankatoa foana izay fanovana sain'Andriamanitra ataontsika satria te hitari-dalana antsika izy hamakivaky an'ity tontolo tena mampidi-doza ity. Misaotra betsaka rahalahy Samuel tamin'ny famelabelaranao. Tena manampy anay tsara ny fomba hanompoana ny Jehovah tokoa ireo hevitra no resahanao. Mba ahafahana mitory amin'ny olona rehetra, anisan'izany ireo tsy mampiasa ny teny malagasy, dia tsy maintsy ho voalamina tsara ny vahoakan'i Jehovah ary manana ireo fitaovana ilaina. Izay no hazavain'ny rahalahy Randrianantoandro feno amin'ilay famelabelarany manaraka hoe voalamina mba hitory amin'ny olona rehetra. Vonny aino anao izay rahalahy Randrianantoandro. Tiany Jehovah Andriamanitra mba hifandray aminy olona rehetra. Izay no nahatonga an'i Jesosy Kristy tamin'izy tety an-tany dia nandidy ny mpianany izy mba hitory ny vaovao tsara amin'ny olona rehetra manerana ny tany. Ahoana nefa no ahafahana mahavita an'izany satria ngeza be zany sy mivelatra be ny faritany izay mila hitoriana ny vaovao tsara. Mba ahafahana mahavita an'izany dia mandamina ny vahoaka ny Jehovah. Ary efa izany foana ny fomba fiasany hatramin'izay. Nalaminy ohatra ny vahoakany tamin'ny andron'ny Israelita. Jerentsika anie ny fomba anam-porofoana hoe tena nandamina ny vahoakany izy tamin'ny andro fahiny. Andeha ohatra tsika hijery ao amin'ny Nomery. Dia ho jerentsika hoe any amin'ny 5 any ny isan'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Ao amin'ny Nomery zao toko 2 dia ny andininy 2:30 ka hatramin'ny 3:30. Nomery toko 2 dia andininy 2:30 hatramin'ny 3:30. Dia izao ny resahan'ny tenin'Andriamanitra hoe ireo ny voasoratra anarana tamin'ny zanak'Israely araka ny fianakaviam-be avy amin'ireo rainy. Ny voasoratra anarana rehetra tao amin'ireo toby araka ny tafiny avy dia 500 sy 500 sy 300 sy 900. Ny Levita kosa nefa tsy mba nisoratana anarana ny araka tamin'ny zanak'Israely araka izay nandidiany Jehovah ny Mosesy. Izany hoe any amin'ny 3 tapitrisa any zany ny isan'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Tena vahoaka be dia be zany. Ahoana nefa ny fomba nandaminan'i Jehovah azy ireo tamin'izany mba hoe ilamina tsara fa tsy hikorotana ilay firenena. Eo amin'ny toko voalohany any amin'ny Nomery
dia ny andininy fa 2:20 sy 3:20 indray no vakiantsika. Dia mario ao hoe ahoana ny fomba nandaminana ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Ary nitoby araka ny toby ny avy ny zanak'Israely, ka ny lehilahy tsirairay dia hitoby eo amin'ny fizarana misy azy araka ny tafiny avy. Ny Levita kosa hitoby manodidina ny tranolay misy ny tenin'ny Vavolombelona mba tsy hisy fahatezerana hiatra amin'ny vahoaka dia ny zanak'Israely. Ary hanao ny fanompoana tokony atao amin'ny tranolay misy ny tenin'ny Vavolombelona ny Levita. Resahana io zany fa ny zaraina zany zao le zanak'Israely. Misy foko 12 matsy ny zanak'Israely, dia ny zaraina 4 zany reo foko reo zany hoe foko 3 zany avy any avaratra, foko 3 avy aty atsimo, foko 3 avy any atsinanana, dia foko 3 avy aty andrefana. Dia tena nilamina tsara mihitsy zany tamin'izany fotoana izany fa tsy nisy nikorotana satria nalamin'i Jehovah le izy. Dia tsy tamin'ny andron'ny zanak'Israely ihany fa na dia amin'ny andro ankehitriny aza dia mbola mandamina ny vahoakany ihany koa Jehovah Andriamanitra. Resahan'ny Baiboly mantsy fa i Jehovah zany dia Andriamanitry ny filaminana izy. Zany no iresahan'ny Baiboly anazy atao amin'ny Korintianina 1:4 ahitantsika an'izay. Korintianina 1:4 dia ny andininy fa 3:30. Dia raha hitanareo dia izao indray ny resahana eo. Fa Andriamanitra tsy Andriamanitry ny fikorotanana fa Andriamanitry ny filaminana. Ahoana koa no ampisehoan'i Jehovah hoe mbola mandamina ny vahoakany izy amin'ny andro ankehitriny? Hitantsika zany zao ohatra hoe misy andiam-pitory zany mpitory vitsivitsy zany maforona an'io andiam-pitory io. Dia andiam-pitory vitsivitsy indray ireo indray zany no maforona le hoe fiangonana. Dia fiangonana vitsivitsy indray zany io indray no maforona le antsoina hoe faritra. Dia misy zany ny birao ny sampana mikarakara sy mitantana an'ireo faritra sy ny fiangonana ao anatin'le faritra endeketan'le sampana anankiray zany. Zany no ahitantsika hoe tena mbola voalamina ihany koa ny vahoakan'Andriamanitra na dia amin'ny andro ankehitriny aza. Dia izany lamina napetraky Jehovah zany no mahatonga ny vahoakany zany afaka avitany le asa fitoriana manerana ny tany sy amin'ny fiteny rehetra izay misy sy ampiasain'ny olona manerana ny tany zany. Efa mba nametraka fanontaniana ary ve ianao hoe hainao daholo ve ny fitenin'ireo olona izay ao amin'ny faritany misy ianao? Mety hamaly ianao angamba hoe sarotra aloha zany. Ary mety efa mba nieritreritra indray ve ianao zao hoe ahoana no atao mba ahaizana ny fitenin'ny olona eo amin'ny faritany misy ianao? Mety haitsika angamba hoe mila mianatra, kanefa mitaky fotoana zany fianarana zany amin'ny ankapobeny ary mitaky vola ihany koa. Ary raha efa mandrosondroso taona ary zany ianao ohatra dia mety hieritreritra hoe tsy ho vitako intsony zany anatra fiteny vaovao zany noho izao taonako efa mahazo anazy zao. Misy fitaovana ary ve na fanampiana afaka anampy anao mba ahaizanao fiteny vaovao anankiray? Eny ny valiny. Ary ao amin'ity tantara ho any ankizy ity hoe inona le fitaovana ary ahoana ny fomba fampiasana anazy. Rehefa mitory sika indraindray dia mety ahita olona tsy mahay miteny gasy. Iasa masoma. Tsara zao raha mba misy robot mahay mandika teny Timila! Ohatrany tsy mety aloha le robot Fa misy zavatra tsara azontsika ampiasaina. JW language. Afaka mianatra fiteny be dia be tsika amin'ito. Voalohany fidina aloha izay fiteny haitsika. Faharoa, fidina izay fiteny tiantsika ianarana. Fahatelo, jerena any amin'ilay misy fomba fitory.
Inona no ianarana voalohany? Fomba fiarabana. Izay mihitsy, mila itsika aloha miaraban'ilay olona. Jereo nge ty iray ty e. 很高兴认识你。 Mahafinaritra be. Hoe, aiteny sinoa amin'izay azaho. Tao tory amin'izay. 有什么事吗？ 你好。很高兴认识你。 哇哦，进来进来，慢着手慢着手。 Hitantsika teo zany le fitaovana dia le JW language. Noho izany dia ampiasao izy io satria tsotra le izy azonao ianarana fomba fiarabana tsotsotra, dia azonao ianarana ihany koa fomba fitory tsotsotra amin'izay fitenin'le olona eo amin'ny faritany hitorianao. Dia avy eo rehefa fantatrao hoe inona le tena teny ampiasain'le olona hitorianao, rehefa anisaka ianao nampiasan'le JW language, dia apprécie le olona mba angataka hotsidihana ao amin'ny internet. Ny fanaovantsika an'izany mantsy dia anisany hoe manaja an'le lamina napetraka Jehovah ankehitriny, satria efa misy fiangonana zany hoe ty fiangonana iray ty no manampy ny olona izay miteny amin'ny fiteny anankiray. Ohatra hoe fiangonana amin'ny teny sinoa zany dia manampy ny olona izay mampiasa an'le fiteny sinoa. Fiangonana amin'ny teny frantsay manampy ny olona izay miteny ny fiteny frantsay. Raha miesaka ary tsika mianatra teny mba hitoriana amin'ny olona eo amin'ny faritany hitoriantsika, dia aseho antsika zany hoe tena manahaka ny Jehovah Andriamanitra tsika, manahaka ny Jesosy Kristy, izay hoe tia ny olona rehetra ary tia ny handreny fahamarinana ny olona rehetra. Noho izany dia engany ary sika rehetra mba ezaka hianatra fiteny vahiny, amin'izay dia mandreny vaovao tsara amin'ny tena fitenina ny olona rehetra eo amin'ny faritany hitoriantsika. Misaotra anao raha Randrianandroandro, tena misy ezaka be tokoa tsy maintsy atao mba hahatonga ny vaovao tsara hore amin'ny fiteny faran'izay betsaka. Hitantsika androany ary fa voalamina tsara ny vahoakan'i Jehovah mba hanao ny sitrapon'Andriamanitra, mitovy tamin'ny andron'ny Israelita ihany. Engany ary sika nkasitraka ny tombotsoa ahafantatra an'i Jehovah sy hitondra ny anarana ary hampahafantatra izany amin'ny hafa. Mahaliana koa ny fandaharana amin'ny herinandro. Ho hitantsika hoe ahoana no nandaminana ny asan'ny Levita, ary andray lesona avy amin'ny famakin'ny toko 3 sy toko 4 amin'ny bokin'ny Nomeriko isika. Manome fotoana nareo indray ary amin'ny herinan'io, amin'io raha sahala amin'izao ihany. Narainareo teo ny fandaharana avy aty amin'ny foiben'ny Vavolombelon' Jehovah eto Madagasikara. Ho famaranana dia andaosika anao ny hira fa iraika am'zato. Ny lohatenin'ny hira dia hoe miara-miasa sy miray saina. Miorina amin'ny Efesianina toko 4:3 izy io. Ataontsika amin'ny fo manontolo ary ny hira fa iraika am'zato.